Manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao dia nandefa hafatra ho an'ny Union africain sy ireo mpiara-mombon'antoka any ivelany i Général Wilson René de Roland tamin'iny andron'io mahaliany ary mazava sy henjana izay hafatra izay nalefany izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tahabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny Général Wilson René de Roland no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Filohan'ny HCC Rakotoarisoa Florent miantso any Andriamatoa Andry Rajoelina hampitsahatra ny fanosoram-potaka ny HCC any amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo firenena any ivelany any. Miantso ny tena fitiavan-tanindrazana avy amin'ity filoha-teoloha ity ihany koa ny tenany aoka ho hita amin'izao ny tena fandalanao ny tena demokrasia sy ny fienoanao ny fiam-bahoaka ho hiatrany ny filohan'ny HCC Rakotoarisoa Florent. Namafisiny ity farany koa fa tsy nivoaka tamin'ny lalam-panorenana izany Madagasikara aoka ianareo hamaky tsara ny didy navoakany HCC. Io didy io no isany nanravina ny olana teto ankoatra ny fidiran'ny tafika antsehatra ho hiatrany ny nambaran'izy ireo. Midika izany amin'izao fotoana izao fa somary ahitana fianjanana kely ny eo amin'ny HCC sy ny filoha-teoloha izay isany manosom-potaka ny HCC amin'izao ankehitriny izao. Nosoloina ho toby ankady lalana ny anaran'ny toby zandary Tetsy ankady lalana izay tsy ahivina fa nampitondrainy ny fitondrana teoloha ny anaran'ny toby Général Richard Ravalomanana nandritra iny fitondran'izy ireo iny. Hafatra ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina avy amin'ny ray aman-dreniny fianakavian'ny Dawa ity farany izay tsy ahivina fa maty voatifitry ny mpitandro filaminana nandritra ny tolona natao teo iny. Mila mitandrina tsara isika vahoaka mba tsy verina ny fanjakana toy ny teo aloha izay fanjakany lahoky hoy ny nambarany hatrany. Ka noho izay dia isany tsy mankasitraka ny fampiasan-kery izay natao tamin'ny vahoaka ny ray aman-dreniny Dawa satria isany nitondra faisana tao anatin'izany moa izy ireo noho ny fahafatesany zanak'izy ireo izay maty voatifitry ny mpitandro filaminana nandritra iny hetsika natao farany teo iny. Faritra Matsiatra ambony indray nametra-pialana ny gouvernoura Lova Razafindrafito ity farany izay niandraikitra io toeran'io nandritra ny 9 taona raha ny nambarany hatrany. Nambarany fa efa nalefa eo anivon'ny ministera misahana izany ny taratasy izay fa metrahampialana ary mamindra ny fitantanana vonjomaika amin'ny sekretera jeneraly ny faritra Matsiatra ambony amin'izao ankehitriny izao. Ho hiatrany tany Razafindrafito indray andao avadika solaire avokoa ny angovo izay miasa amin'ny université rehetra manerana ny nosy. Raha ny fanjakana no manafatra dia 900 ariary isaky ny waty. Raha ao Antananarivo renivohitra izany dia mety manana filana eo amin'ny 300,000 waty eo izay 180 millions ariary na 200 millions ariary farafahabetsany isaky ny université ary mety ho tapitra hatreo ny délestage hoy ny nambarany hatrany. Ro volana ny fepotona hanatanterahana an'ireo amiko dia maika izany ary tsy misy hoe marché ho aniza na ho aniza fa mamaha olana ho hiatrany tena Razafindrafito raha mizara sosokevitra tamin'ny pejiny manoloana ny olana délestage amin'izao ankehitriny izao. Efa samy namoaka ny vaovao momba ny fianiana ny colonel Randrianirina Mikael sy ny mahafilohany fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara azy avokoa ireo gazety vahiny rehetra amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa efa hitam-poko hitam-pirenena izay hoe filana fanovana izay nangatahany voaka malagasy rehetra sy ny maro hafa tao anatin'ny fotoana lava ka izao izy vao nivaly izao ary eo ambany fitantanany Andriamatoa colonel Mikael mo izany rehetra izany amin'izao ankehitriny izao. Mahakasika ny zava-misy indray dia nandefa hafatra mafonja ho an'ny Union africaine sy ireo mpiara-mombon'antoka any ivelany i Général Wilson René de Roland tamin'ity herinandro ity hatrany. Taiza ianareo Union africain tamin'ny malagasy tsy nisy jiro sy rano. Io ny fanontaniana izay napetrany. Mba nitady vaolana ve ianareo? Rehefa mba nitrotra ny tanora malagasy dia nipoitra ny fanasaziana hoy ny Général Wilson René de Roland tamin'iny andron'io omaly iny. Rehefa miara-miasa dia miara-miasa
fa rehefa tsy ara-iasa dia mipetraha any amin'ny tany misy anareo any ho hiatrany ny nambarany. Ho an'ny mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena samy manana ny firenenany isika. Madagasikara any malagasy, i Frantsa ho an'ny frantsay, ka rehefa mamoaka teny ireo filoham-pirenena any ivelany mba mifanaja fa tsy adala akory ny vahoaka malagasy izay mitroatra ho iny nambarany hatrany. Mazava izay nambarany General Lisorane de Roland izay ny amin'ny mahakasika ny fanasaziana izay nataony ireo firenena vahiny any Madagasikara amin'izao fotoana izao taoriny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy filoha intsony izay tsynekeny tanora sy ny malagasy rehetra amin'izay amin'ny mahafiloham-pirenena azy izay dia iny fa nahiratra tampoka ireo firenena vahiny izay nandefa ny sazy izay, nefa tao anatin'ny fotoana lava izay nampahantra sy nampahoriny Madagasikara sy ny fangejana lalina izay nahazony malagasy rehetra tao anatin'izay fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina izay dia jamba sy mona ireo firenena ireo ary tsy nisy ny teny mihitsiny na naneho ny heviny ny amin'ny mahakasika an'izay fahoriana izay niaina voaka malagasy tao anatin'ny izay fotoana lava izay, fa amin'izao kosa izy ireo vao nahita ho tenenina amin'izay sy nahiratra tampoka tao anatin'izany rehetra izany satria mety ho tabaka tombotsoa mantsy ireo firenena ireo ka izay no mahatonga azy ireo sahy ny teny amin'izay amin'izao fotoana izao rehefa tsy ny olon'izy ireo mantsy no mipetraka eo amin'ny fitondrana dia iny fa mahita ho tenenina izy ireo satria efa zatra lalindrinina ao anatin'izay tombotsoa manokana ho azy ireo zay indrindra ny la Frantsa no tena isan'ny voakasika manokana amin'izany noho izy izay antony iray lehibe no mahatonga an'izao fahantrana lalina izao satria ny tombotsoany azy ireo ihany no tadiavin'izy ireo fa tsy mandinika ny tombotsoan'ireo firenena izay nozanahany mihitsy la Frantsa ary izay no antony nahatonga an'ireo firenena afrikanina sasany izay efa nifoha tamin'ny toromasony ary niala tsika ara-mombonantoka amin'izany la Frantsa izany intsony mandraky teny androany rahantsika ohatra amin'izany ny Mali sy Burkina Faso izay tena afaka tanteraka amin'izao fotoana izao ary vantany vao afaka dia hita fa tena niroborobo ny azy ireo ny fampandrosoana ny firenena amin'izao ankehitriny izao tsy tahaka ny teo aloha intsony. Izay no mazaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito sanandro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.